Dia mpifaliana indray ry Rahalasana Bavy Malala no hitsidianay ny tokantranontsika Tsiraray Avy izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana TV AGP izao, ary dia manonona hatrany ny fahasoavana sy ny fiadalan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika Tsiraray Avy. Maro be nareo no mbola nangataka ary maro ihany koa ny zavatra tsy mbola voalaza nefa mbola tiana ambara mikasika ny lohahevitra izay efa narahantsika tamin'ny herin'ny teto ary izany indrindra no mbola hitondrana sy hanohizana izany lohahevitra izany ao anatin'ny tapany faharoa, kanefa mialohan'ny ilazana izany lohahevitra izany sy mialohan'ny ifampiaraban'ny vahiny izay nasaina androany sy ny mpiara-miasa rehetra dia angamba tsara raha atomboka mivavaka ny fotoanantsika, satria ny fanahy masina no anolo-tsaina sy taridarana antsika eto amin'ilay zavatra ambara eto mba tena hitondra tokoa vahaolana, hitondra fanamboarana, hitondra fifaliana ary hitondra fiadanam-po ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fotoana izao. Ka dia tsy ho lava resaka intsony fa omeko avy hatrany any Pasteur Mario Razafy Manjato ny fanaovana an'izay vavaka izay. Eny ary mpifaliana lehibe no antsoina ihany koa tokantrano rehetra aterina ny araba manisa ambaravarana isa tokantrano ary isam-batanolona mihitsy isaotra Andriamanitra avy hatrany tsika eto ampanokafana ity fandarana televizion AGP. Raha eo misaotra sy nibiranao zay fa mbola mena tombonandro ray ary ora sy fotoana ahafahanay mihaino ny sitraponao rehetra manoloana ny zava-misy Andriamanitra izay mifanolana eto amin'ity tany ity, ary izay dia tsy manana afa-tsy ianao izay vahaolana mahatra sady tsara indrindra, ary izany no tiavanay ametrahana sady zao fandarana tapany faharoa zao amin'ity androany ity, ary mangataka ny fitarihan'ny fanao masina mandrakarivo izay mba tsy teno azy araky ny sainay na ny journaliste na ny nasaina na azy resaka fanaovana eto Andriamanitra tokony mba fananao masina hitaridalana sy hampianatra anay ametraka teny omponay izay rehetra ambaranay, ary raha koa fa amin'ny rany Jesosy Kristy zanakao zahay fotoana rehetra, ny olona rehetra, programa rehetra amin'ny anaranao no manatana izany vavaka izany. Amen. Amen. Rafitra ny fitenena. Ya, makasitraka Pasteur amin'izay vavaka nasandratrao izay dia efa tazantsika eto moa izany ny namana mpiara-miasa izay hanolotra amiko amin'ity fandaharana ity dia tsy iza fa Rahalahy Hery Manampy Razaka Manarina. Miarahaba anao Rahalahy Hery Manampy, manana ny fiadanan'ny Tompo anao sy ny ankoranao ihany koa. Dia miarahaba anao ihany koa Rahalahy Razafy Faly, ary fiadanan'ny Tompo aminao ary misaotra ny fanomezana ny fitenenana, ary miarahaba ny mpijery rehetra, mpiaino, ajaina, zoky, zandry, ray aman-dreny, anabavy, rahalahy rehetrarehetra, ny fiadanan'ny Tompo anie ho antsika mianakavy, ary dia fifaliana ho ahy koa ny mba mandray anjara ao anatin'ity fandarana manokana ity mikasika hatrany fizarana faharoa izy ity dia fizarana mikasika ny atao hoe ny mpanolana sy ny voaolana izay resabe mihitsy izy ity any tanindrazana amin'izao fotoana izao, ary nefa tsy zavatra vaovao izy io fa efa voatanisantsika tamin'ny fizarana voalohany fa efa nisy hatramin'izay ity olana ity na ny mpanolana sy ny voaolana, ary dia no resahantsika teto fa ny voaolana dia sy ny mpanolana matetika ny avoaka ny aina aman-jery ireny dia mikasika ny akolafin'olona ihany no mivoaka mahantra, atao hoe tsy ampy fivelomana, miresaka foana amin'ny olona tsotra, tsongotsongaina tsy indraindray izy ireny, nefa dia betsaka tokoa raha eo amin'ny salanisa dia azo lazaina fa mbola ny ankamaroany izay tsy mbola voalaza ary tsy azo enjehana dia anisan'izany misy ny atao hoe ny voaolana na avy amin'ny mpanolana manakaja, mpanolana mpampianatra, mpanolana mpampiasa, mpanolana maro isan-karazany, fa any amin'ilay atao hoe sarotra kitihana, satria asa mety hoe tsongaina ilay olona eo amin'ny fiarahamonina, azo resahana ihany koa fa manana toerana maizy azy eo amin'ny fahefana ananany ihany koa, ary ireny olona ireny dia tsy afaka aseho masoandro
na avoaka amin'ny any aman-jery fa mety isiny olana manokana ka dia misy aza leferina hoe oka fa izy anie no mamelona atsika, oka fa izy anie olona tsongainy eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina alao mandefa dia ireny nataontsika hoe misy tokoa ve zany ny atao hoe mpanolana izay atao hoe tsy azo kitihana fa io no ataon'ny vazaha hoe violeur col blanc. Fa ny tiana resahana ihany koa dia hoe aiza ho aiza satria nresahantsika hatramin'izay mikasika hoe ny voaolana ahoana no momban'izy ireny satria resahana foana ny mpanolona hoe zao sazy zao nanaovana azy izay misy tafahoatra ihany koa izay tsy resahantsika momban'izay aloha fa mikasika hoe ahoana ny voaolana misy fanaraha-maso ve misy fanampianan'izy ireny hoe to izy indray ny atositosika eo amin'ny fiarahamonina lazaina hoe aiza tandremo mikasikasika anazy fa aiza manantokantona niny tovovavy iny fa iny efa maloto iny efa voaolana iny lasa voaolana fanoloana indray zany ilay tanora na ankizy na zazy io na olon-dehibe izay tatrandreny fahalalana indreny fa aolany fiarahamonina indray ilay fiarahamonina izay mitsetra amin'ny voalohany no miova indray lasa ohatrany hoe manosikotanana an'izy ireny ka misakana ny fanarahana na ny hoe ny atao hoe fanampiana amin'izy ireny satria ilaina ny mifampikasoka aminy, ilaina ny fitezana azy ara-batana amin'ny ara-medikaly, ilaina ny fanasitranana azy eo amin'ny ara-tsaina ary tsy adino indrindra ny fanaraha-maso azy sy ny fikolokoloana ny ara-panahy indrindra. Misy asany ny fiangonana indrindra ao anatin'ny izany. Voaresantsika aloha izany teo amin'ny fizarana faharoa voalohany fa ny fizarana faharoa kosa zany anio no idirantsika ary idirantsika lalina satria isy fijoroana vavolombelona izay ho ataon'ny anabavy eto mikasika an'izany izay miaina mivantana ny zavatra miseho mikasika an'izy io ka afaka mitondra izy atao hoe traikefa hoe manahoana tokoa ny fiatraikany izany atao hoe na dia hoe tsy voaolana aza fa saika voaolana ohatra na hoe eo amin'ny lafin'izay ahoana ny manodidina izay ngamba dia tsy andry helitsika fa tsara ngamba raha lahafala raha ohatra ka avy hatrany dia atolotra antsika aloha ny atao hoe fijoroana vavolombelona voalohany sahady mikasika ity toejavatra ity. Makasitraka raha lahery manampy amin'izay famotinana nambaranao tao izay ka mialohan'ny irosona moa an'ireo olona izay nasaina hijoro vavolombelona eto dia tsy adino ihany koa efa teo moa Pasteur Mario Razafimanjato izay efa nitondra mivavaka tao dia anisan'ny vahiny tompotrano ihany koa izy hiaraka hitafatafa sy dinidinika amintsika dia araka ny voalaza ny namana mpiara-miasa zany ao koa moa ny teknisianina Rahalahy Victoire izay manatotosa sy manatanteraka ny serasera rehetra atao anatin'izao fandaran'izao ary araka ny voalaza ny rahalahy mpiara-miasa tao dia isy vahiny anankiroa zany hiaraka amintsika eto hijoro vavolombelona mikasika an'izany lohahevitra zany hoe ny mpanolana, ny voaolana ary ny vahaolana izay anasana antsika ampitiavana satria tena hoe araka ny voalazan'ny namana teo dia trangam-piarahamonina lasa resabe mihitsy amin'izao fotoana izao indrindra moa na any Madagasikara saingy tsy amin'ny Madagasikara any misy an'izay fanolana an'izay fa maneran-tany mihitsy ka dia tsy hampiandry ela intsony fa dia ho atolotra antsika ny vahiny voalohany dia ranabavy Fanjanirina Chantal, ao ihany koa ranabavy Lalasoa Estera dia ampifaliana no andraisanay anareo amin'ny rahavavy tonga soa eto amin'izao plateau an'ny TV AKP zao miarabanao ranabavy Chantal Fanjaliana moa izay sady mpiara-miasa ihany koa fa androany izy dia ho vahiny ihany koa satria hitondra fijoroana vavolombelona ao antsika. Miarabanao ranabavy Fanjaliana Chantal. Ia, miarabanao ranabavy Faly Rakotsizafy, miarabantsika rehetra ihany koa izay mpanaraka tsy tapaka ny televiziona AKP moa ny tenako izay fa tsisy vina amintsika intsony Ravavy Chantal. Ia, dia miaraba ihany koa ny ranabavy Lalasoa Estera manana ny fiadanan'ny tompo ihany koa ho anao sy ny ankonanao ary mankasitraka sady amin'ny fanekenao andray anjara hijoro vavolombelona eto amin'ity TV AKP ity. Ia, fa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako dia fisaorana sady no atolotra ho anareo ato amin'ny mpiara-miasa Rahavavy sy Renada ato amin'ny televiziona AKP dia misaotra anareo izay niantso ary niantso amin'izao fandarana izao hiara-iasa fijoroana vavolombelona any amin'ny fandarana izay
efa napetraka moa zany androany dia miarabantsika rehetra mpijery mpanaraka ny televiziona Agape koa ny tenako. Misaotra tompoko. Mankasitraka anareo amin'ny rahavavy tonga eto amin'ity plateau amin'ny TV Agape ity ka tsy hampiandry elatsony zay fa efa liana dia liana angamba ny mpanaraka antsika ny tokantrano ana anaraka izany fijorona vavolombelona zay ho atolotrareo amin'ny rahavavy zany satria fijorona vavolombelona dia hoe mitondra lesona, mitondra anatra ary anisan'ny mitondra vahaolana ihany koa kasika indrindra zany resaka hoe fanolanana zany ka dia omeko anao avy hatrany angamba marana bavy Fanjariana Chantal ny fanombohana ny fijorona vavolombelona. Misaotra Ranadafaly nanome ny fitenenana. Dia manoloana ny taima moa zany mikasika ny amin'ny mpanolana sy ny vahaolana dia anome voninahitra amin'ny tompo angamba ny tena antony hijoroako vavolombelona amintsika eto androany. Mikasika manokana an'izay lohahevitra izay tao anatin'ny ady mafy ny tenako tena hoe tany anatin'ny lavaka tany mihitsy no nosotomin'i Jesosy ary betsaka ny zavatra nilalovana tao anatin'izay ho antsika izay efa nanaraka moa misy ny fandarana epistily velona izay efa mandeha eto amin'ny televiziona Agape ary efa misy ny tapany voaloha, faharoa, fahatelo, fahaefatra mikasika ny amin'izay fijoroana vavolombelona izay hoe inona ny zavatra nilalovana tao anatin'izay. Androany dia hizara amintsika indray mikasika ny amin'ity resaka fanolanana ity. Zaho moa zany taizana ray kely teo anivony ankohonako tsy nanana dada zany, tsy mbola hitako, mbola tsy fantako ny dadako hatramin'izay hoe nisiko zany dia ambony tany. Zany hoe hafa zany ny dada voateraka anahy mamako na voabevoka anahy dia nitsoaka ilay dadako zany. Ohatr'izay moa zany ny fitantaran'izareo taty aoriana. Dia mamako nefa tsy nijanona fotsiny tamin'izao fa nanambady olona hafa indray izy ary ilay olona hafa nivadiny zany dia tena hoe tena olona tena mafy, tena ilay olona sady misotro toaka no mifoka reny zany dia tena hoe hiaran'ny famonoana foana ny zavatra iainako tao anatin'ny tokantranonay zany tamin'izany tena hoe maty vony foana isan'andro. Dia rehefa nanomboka ohatran'ny lehibe za teo amin'ny 7 taona teo sa 9 taona dia nieritreritra zavatra hafa zany ty ray keliko ty. Misy fotoana izy zany ohatrany hoe misy zavatra hafa ny zavatra tiany atao aminahy zany ohatrany hoe te hiditra amin'izay resaka fanolanana izay izy dia nefa moa isaorana ny tompo fa tsy tanteraka ny asa ratsiny na dia zany ara satria teo ny fokon'olona izay namonjy tao anatin'izany satria moa zany ny mamako matetika mandeha mivarotra foana dia misy fotoana miaraka amin'ny mamako dia misy fotoana mikarakara ny ankizy ao an-trano dia zavatra nataon'izy io zany rehefa ohatra ka rehefa zaho reriny ny ao an-trano dia mitady fomba rehetrarehetra izy zany ohatrany hoe za tsy mbola nafantatra an'ilay izy tamin'izany hoe inona ny zavatra tiany atao mbola tsy fantako satria za mbola kely tamin'izany fa tadidiko tsara zany ny zavatra nataony ary tena hoe nisy fotoana izy ohatrany nefa ny déshabilleny zany tamin'izay dia tratran'ny fokon'olona moa izy tamin'izay dia vonoan'ny fokon'olona teo hoe atao inona io zazy io dia tratran'ny tsy fidiny moa zany dia voatery tsy maintsy ny esorina teo amin'ny ray aman-dreniko atao anatin'izay zavatra hoe saika niaran'ilay fanolanana zany ary misy fotoana tena hoe tsy azo atao an-trano intsony, tsy mahazo miara-mipetraka amin'ny mamako intsony zany fa napetraka tany amin'ny bebeako tamin'izay. Dia izy io zany tena mitady fomba rehetra foana dia misy fotoana moa ilay any ambanivohitra rehefa ilay mandeha maka kitay any an-tsaha any dia ndrasana any anaty kizikizo any. Dia rehefa hitany zany dia izaho moa zany tamin'izany tena pitsana kely dia mitsoaka foana rehefa hitany zany hoe matahotra zany manoloana an'izay zavatra izay. Dia ny mamako zany tamin'io efa mahatsikaritra zavatra ihany hoe ohatrany hoe mitady hanao zavatra hafa ilay dada keliko fa tao anatin'izay zany ny mamako tsy afaka miteny ny zavatra tiako tenenina zany ao anatin'izay dia tsy afaka miteny ilay mamako zany fa ohatrany hoe vao miteny dia tonga dia vony sy daroka foana ny mahazo any menakavy ao an-trano ary tena mefara ny famonoana riva-kerinandro mamanay tadidiko tsara mihitsy hoe mivoto foana ny tarehany na tena hoe misy fotoana tsy afaka mivoaka ny trano fa mivoto daholo ny vatany iray manontolo dia ohatr'izany zany mahazo any mianaka dia izy zany na te hiaro anahy tsy afa-manoatra izy satria ilay dadakeliko tena ohatran'ireny biby ireny tena masika ary tena matanjaka tena hoe ianao kely iny no ampiarany any herin'ny iray manontolo. Dia tao anatin'izay dia rehefa tsy azony moa zany ilay zavatra rehefa tsy vitan'ilay izy dia
dia ny farany famononana foana isan'andro isan'andro tsy ahoana dia maty foana dia ny aina tao anatin'izany zavatra izany. Ny zavatra niainako izany tao anatin'izany dia izao hoe mafy tamiko ilay izy satria nesorina teo amin'ny ray aman-dreniko nefany mafy ihany koa ny nahazo anahy teo ary tsy vitan'izany ihany fa rehefa niala teo amin'ny ray aman-dreniko izany rehefa nalefa tany amin'ny fianakaviana hafa dia tany indray ohatrany hoe hiara-mitindry azo lena izany nisy tamin'ireo zanaky ny fianakaviana ireo indray izany mieritreritra saika hanao an'izay zavatra izay daholo dia ianao moa izany ilay hoe tsy afa-manoatra fa mipetraka any an-tranon'olona. Isaorana ny tompo aloha fa tsy nisy zavatra vita ny fikasana ratsy rehetrarehetra tsy nisy zavatra vita ny teo fa tena ny zanakalahan'ireo fianakaviako iray manontolo ireo izany dia mitady fomba rehetrarehetra ihany koa hanolanana anahy. Dia rehefa taty aoriana moa ny farany fandroahana mihitsy ny atao an-trano dia ohatrany hoe fa izay mihitsy ilay programan'ny tompo satria tsy tiany Jesosy ho potika fotsiny ao izany tsy ahoana ny azo atao hoe cousin izany mieritreritra saika hanolana tamin'izay. Dia efa tena manao tous les moyens mihitsy izy misy fotoana hoentiny hoe mody hoe ndao etsena dia davany anaparana an'ilay izy fa za moa izany mitsoaka foana. Dia tena hoe niaritry ny mafy izany tao anatin'izay ary rehefa vitan'izay zavatra izay dia mbola mitohy ihany ilay izy satria rehefa nanomboka niala teo amin'ireo fianakaviako ireo izany dia lasa indray niasa tamina dokotera izany. Dia nisy fotoana ilay dokotera koa izany ohatrany hoe lasa nivadika hafahafa taminahy konkoa rehefa taty aoriana dia mitsoaka foana moa izany ny zavatra rehetrarehetra izay saika hitranga mitsoaka foana izany hoe inefatra izany sa indimy saika nisy nanolana foana. Dia tao anatin'izay nefany tena ohatrany hoe ny fieritreretako ny tenako tao anatin'izay dia mahatsiravina anahy ny zavatra hitako sy ny zavatra niainako izany satria tena zavatra ohatrany hoe misy zavatra tsy fampiseho masoandro izay tsy azoko lazaina eto efa hitan'ny masoko mihitsy dia davin'ireo olo ireo atao aminahy izany fa tao anatin'izay dia tena hoe nisy fiarovan'Andriamanitra izany ny fiainako tao anatin'izay ary tafatsoaka foana dia ny zavatra tena paherezako ny atsika na mety hoe misy ihany koa nefa saika niaran'izay fanololana izay dia ny zavatra tena paherezako atsika anatin'izany mety efa niaritra mihitsiny ianao mety efa niaritra taminao izay fanolana izay ary amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe tsy tianao ny tenanao lasa tsy maka ohatrany hoe lasa tsy tianao intsony ny mombanao satria efa consideren'olona ohatran'izany ianao arak'ilay voalaza teo hoe tsy vita nefa voaolana ianao fa mbola misy koa ny manolana anao any anatin'ny saina izany hoe ny fiarahamonina koa manolana anao any anatin'ny saina dia izay zavatra izay izany natonga za izany ny fiainako manokana tao anatin'izay dia tena hoe natonga ohatrany hoe tena rejeté tanteraka tena tsy tiako intsony ny tenako tsy tiako intsony ny amiko za tsy tratran'ilay fanolanana fa tafatsoaka foana fa efa tena hoe nahita zavatra tsy dia tena tsy mety loatra et en plus izany mbola kely zavatra tsy dia tena mety amiko loatra ny zavatra hitako nefany tao anatin'izay izany dia hoe narovan'Andriamanitra foana tao anatin'izay dia zavatra nitranga tao anatin'izay hoe nanomboka teo izany dia ohatrany hoe satria vao mieritreritra an'ireo olona ireo vao mieritreritra an'ireo olona rehetrarehetra izay saika nanolana anareo dia tena tonga dia ohatrany hoe tena kivy amin'ny fiainako hoe fa dia inona loatra ny anton'izao zavatra rehetrarehetra izao nitomboka tany amin'ny ray kely hatramin'ny fianakaviana akaiky koa izay efa saika niditra tamin'izany. Dia zavatra paherezako anao izay manaraka an'izao fandaharan'izao hoe raha ao anatin'izany ianao dia zavatra paherezako anao dia izao hoe ny olona mety hoe manilikilika anao satria arak'ilay voalaza teo hoe voailika koa ianao any amin'ny fiarahamonina noho izay zavatra mitranga izay fa Andriamanitra tsy manilika anao izany izy. Za izany tena miteny amintsika hoe tao anatin'ny faky vy-panahy tanteraka kivy ny mpanahy kivy ny foko kivy ny fiainako iray manontolo tena hoe tsisy asy ny maha-olombelona intsony. D'ailleurs efa hoe tena tsy tiako mihitsy ny maha-olombelona izany noho izay zavatra rehetrarehetra saika nitranga izay fa niaona tamin'i Jesosy nanadiovan'i Jesosy anahy ny restaureny tanteraka ny zavatra tany anatin'ny foko tany anatin'ny saiko tany satria iny fa vao mahita an'ireo havako ireo na mieritreritra an'ireo havako ireo na hoe vao miresaka momba an'ireo fotsiny dia tonga dia tena misy zavatra tsy zakako izany tany anatiko tany fa Andriamanitra tao anatin'izay rehefa nandeha ny fotoana niaona tamin'i Jesosy taty aoriana
dia tena hoe ain'i Jesosy no nanafaka anahy tao anatin'ireo alahelo, tao anatin'ireo vesatra, tao anatin'ireo fanilikiliana, tao anatin'ireo hoe tena efa tsy considéren'ny mpiara-monina intsony, dia ain'i Jesosy no nanasitrana anahy tao anatin'izay. Ka androany ny amaranako ny teniko dia izao hoe ny zavatra tia fampahirizana anao raha niaran'izany ianao dia izao hoe Jesosy tsy manary anao, Jesosy tsy mahafoy anao, Jesosy tsy manameloka anao. Mety hoe niaran'ilay izy mihitsy ianao fa Jesosy tsy manameloka anao amin'izany, fa Jesosy afaka mirestaurer tanteraka anao dia tsisy afa-tsy ny fanoloranao tena ny Jesosy nefa ny mahafaka an'izay zavatra izay. Fa zaho samy tao anatin'izay tena hoe tena tsy efa tena hoe saika ny fara tamina famonoana tena mihitsy satria tsy tiako intsony ny fiainako, fa Andriamanitra no namonjy anahy dia nanafaka anahy tao anatin'izay zavatra izay, nanafaka anahy tao anatin'ny alahelo sy izany zavatra marobe izay no teneniko tamintsika izay, dia tena hoe afaka amin'izao ary tena na hoe hitako ary ilay fianakaviako izay saika mikasa an'izany. Misy moa ny sasany efa maty, efa tsisy azo atao intsony fa efa maty izy fa isaorana amin'ny tompo hoe novonjeny Jesosy aho izany ary tsy nolona be tao anatin'izay zavatra izay fa nanadio anahy Jesosy taty aoriana, nanafaka anahy, nanasitrana ny ratra rehetrarehetra izay niainako tao anatin'izay. Izay ngamba aloha ny azoko arosika nadafaly te hitondra kely vahaolana ho amintsika rehefa avy eo fa izay aloha ny azoko arosa afa mandray anjara ihany koa. Amen. Amen. Ia makasitraka ny raha nabavy Chantal amin'izay fijoroana vavolombelona izay nataona izao. Mbola misy moa ny fotoana rehefa avy eo ahafahanay manadiady mametraka kely fanontaniana aminao sy anoloranao an'izay vahaolana izay fa hitodika atao amin'ny vahiny faharotsika dia ranabavy Lalasoa Estera solavateny ihany koa fa dia omeko anao avy hatrany Lalabavy Estera ny fijoroana vavolombelona izay ho arosonao so ampahirizanao ny mpanaraka an'izao TV Agape izao. Misaotra betsaka indrindra ranadafaly manome fitenenana ny fijoroana vavolombelona izay ho ataoko eto amintsika androany dia ny fijoroana vavolombelona ny zavatra hita masoko, tsy honohono ilay izy fa tena hoe maso no nahita, tena maso no nahita, tsy hoe ny sofina no nandre fa tena hita amin'ny masoko anankiroa zavatra miainana teo amin'ny toerana faritra fokotany izay nisy ny tenako tamin'izany tamin'ny fahatanorana, tsy hoe antitra fa tamin'izany fotoana izany dia raha miaino ny fijoroana vavolombelona izay noentin'ny rahavavitsika ny namantsika rahavavy Chantal teo dia ohatrany mitsombatika kely ny anay rahavavy mianaka fa ohatrany hoe izy mihitsy izany le hitako fa les situations de c'est la même chose mitovy ihany fa le izy tena hoe ray kely azo atao mihitsy ny azo tenena hoe nanolana ny zanaky ny vadiny fa tena efa voaolana le zaza. Ny zavatra hitako dia izao hoe teo amin'ny fokotany izay nisy anahy dia tamin'izany fotoana izany nisy ramatoa izay nanambady izy izany taloha, sy hoe fa nanambady izy taloha dia niteraka anankitelo tamina lehilahy anankiray izy vadiny voalohany dia avy eo izy nisarabady dia avy eo nanambady olona hafa indray. Dia io vadiny faharoa io dia niara-mipetraka tamin'izy efa mianaka, izany hoe ramatoa no nitaizan'ilay zanany anankitelo fa tsy hitako mihitsy ny aloha izany le rainy zanany tena rain'ireo zaza ireo tsy fantatro fa le dada keliny zareo no fantatro no hita masoko dia izy ireo moa izany ny fidiram-bolana izany zavatra hoentin'ilay ramatoa izany amelomana ny ankohonany dia mivarotra an'ilay ohatrany mivarotra atao hoe brocateur na mivarotra zavatra ohatrany mivarotra zavatra eny an-tsisin-dalana ireny izy dia ny zanany vavy matoa, vavy izany no vavy voalohany indrindra dia io zanany io teo amin'ny 12 taona teo
ataontsika hoe teo amin'ny 17 taona zany 17 taona zany nanomboka hita le zavatra nseho zany le zavatra hoe hitako hita manodidina ary tena mifampiresaka zany manodidina hoe ahoana fa maninona le ramatoa tsy miteny maninona izy no manaiky an'izao zavatra zao hoe zanany de teny moa tena hoe tao anatin'izany moa za tena mbola ao anatiny hoe inona no ataoko anatin'ny saiko fa ny zavatra nataoko zany de no niresaka tamin'le ramatoa satria le ramatoa zany niresaka tamiko de nisy mifanahina zany teny zany de osy de nantany zany hoe fa ahoana momba ny zanakao ahoana izy mianaka salama ve ino daholo zany izy mianaka zafady raha natahery manampy novadiny daholo zany izy mianaka azo atao de nivadiny daholo izy mianaka de nantany moa zany tamin'le ramatoa zavatra hita masoko zany de tena tao anatina tahotra le ramatoa tao anatina tahotra le ramatoa tao anatina tao hoe fitiavananaka ve le ramatoa nefa nga fitiavananaka tsy tokony natao tonga lavitra be ohatran'izay ny zanany vavy de resaka aminazy moa de tena hitako mihitsy izy hoe ao anatin'ny tahotra satria tena izy tamin'izay hoe tsy hitako izay atao ohatrany hoe matahotra le rangako izy zany fa fantany tsara mihitsy ny hoe aolan'le vadiny ny zanany tena hita masony ao amin'ny tokantranony de tena andalana moa de teny foana de mandeha mianatra io zazavavy io de tsy azo kotikotiana izaniza mihitsy io zazavavy io tsy azo kitikitiana lehilahy io zazavavy io fa le rangano manatitra sady makazy any ampianarana de tena napalahelo mihitsy ny afaratra amin'ny bevoka le zazavavy teo zany de mbola mandeha foana hoe fa ahoana inona ny atao de tena napalahelo fa tena tsy hitan'le ramatoa zany zay natao moa après moa za zany tsy mipetraka teny tsony tsy mipetraka tany Madagasikara tsony de tsy haiko tsony ahoana ny fiafaran'le zavatra fa ny zavatra tiako ambara zany de izao hoe ny zavatra misy de tena hoe mampalahelo raha ny zavatra situation amin'izao fotoana izao ny zavatra hita hoe ao anatina ankonana ao anatina fianakaviana anankiray de misy zany hoe fanolanana izany tsy mijeritsika hoe mipanakarena ihany ve sa mahantra ihany ve sa ny manambady sa tsy manambady fa tena misy ny fanolanana tena misy zany ary hiaran'izany ny olona marobe manerana an'izao tontolo izao tena araky ny tenin'ny rahavavintsika teo aloha teo de raha mandinika sy ny jereko sy ny enoko tsara ny resany de tena ohatrany hoe izy mihitsy ny zavatra hitako zany fa hoe izy fotsiny tsy voakitika fa le zavatra hita masoko tena efa hitako zao hoe bevoka le zazy tena hoe hita miaraka amin'le dada kely le zazy fa mamany koa nefa de ao ihany koa le mamany de mampalahelo zany de tena hoe voafatotra mampalahelo de zao ny olona rehefa mbola tsy mahafantatra an Jesosy Kristy ny olona rehefa mbola tsy mandray an Jesosy Kristy tompo de tsy manatahotra tsy ao anatiny zany hoe matahotra zany fa tena mandeha amin'ny herin'ny sainy sy ny eritreriny hoe izy ny tena mahery izy ny tena matanjaka izy ny tena tompony tena fahefana de araky ny teny rahavavintsika teo torohevitra zany de izao hoe raiso Jesosy raha ohatra ianao tratran'izay hoe fanolana an'izay na hoe ianao mihitsy le efa mpanolana raha ohatra tsy maninona zany satria zay mihitsy le tiany Jesosy zany tsy hoe tonga eto zany Jesosy hoe ho tonga hiantsony efa kristianina na hoe tonga ny antsony efa marina efa madio tsy fa ozy izy Jesosy Kristy tompo hoe tonga ozy izy amonjy ny mpanota zany hoe amonjy zay olona manota izy zay olona ohatra hoe mpangalatra mpanolana mpanao zavatra rehetra zay tsy mety zay no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany
fa tsy tonga iantson'ny olo-marina izy fa tonga iantson'ny mpanota ibebaka. Ka raha ohatra hoe ianao zany le tratran'le voaolana na ianao le mpanolana, tsy maninona zany, aza jerena tsolo ny zavatra nataonao, mety mafy aminao le nanantona fa ny solution zany dia hoe manatona ny Jesosy, raiso Jesosy fa i Jesosy Kristy ny tena solution. Mety hoe amiko koa zany le izy mety hoe mety koa le izy hoe ao amin'le fanolana na le olona manolana mety hoe misy aretina, mety hoe misy ana zavatra mamerina kely ny fahazazako indray ty zavatra ty ny olona anankiray na lehilahy na vehivavy zany dia misy an'ity aretiny ty zavatra hita masoko koa ty zavatra ty joroko vavolombelona kely. Nisy lehilahy zay tamina toerana anankiray dia izy rehefa mahita ankizy vavikely be da be dia manantona le ankizy kely be da be izy ankizy vavikely zany fa raha vao lehilahy tsy maninona izy dia asorony patalohany dia manao masturbation amason'le zaza vavikely be da be izy, tena hita masoko zany. Dia zay fa inona ty ataon'ity olona ty dia zay zany raha vao mikikika na vao miantso olona zay dia tonga dia ampiakariny patalohany dia lasa izy mitsoaka. Dia à chaque fois tous les jours dia c'est bizarre moa zany zay rehefa miangona milalao zany zay dia indraindray tena feno tahotra ao anatinay dia lasa zay indraindray mitsoaka dia miantso olona dia mikikika foana fa tonga dia manantona anay izy dia mety hoe aretina mihitsy zany any anatin'ny olona, mety hoe misy aretina mahazo anao mihitsy mangeja anao vao mamatotra anao zany. Dia tena hoe manatona an Jesosy fa Jesosy ny tena fanafodiny. Mety hoe marary olona io, mety hoe misy zavatra tsy ampy any anatiny, mety misy zavatra filana any anatiny dia mety zay ny nahatratra io rangahy io hoe misy zavatra filana dia lasa mety tsy azony ato amin'le raha matotsy le izy dia ao amin'le zaza le izy ny azahoany an'le izy dia le zaza koa mety matahotra tsy haintsony fa efa voafatotry mitahotra koa le izy mianaka, tsy hainy hoe ty ny olona mamelona anazy dia manaiky an'izay ataon'le olona izy. Dia tena hoe fatotra ataon'ny devoly zany fa ny zavatra atao zany dia ny solution atoroko dia raiso Jesosy na dia efa mpanolana be ary ianao na efa voaolana ary ianao, aza manameloka olona ianao fa na manameloka ny tenanao fa manatona an Jesosy fa hamonjy anao izy, hanasitrana anao izy tena hanafaka anao izy amin'ny aretina sy ny fatotry ny devoly izay mahazo anao io. Dia izay moa zany ny fijoroako vavolombelona voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany. Dia misaotra anareo mpiasan'ny televizion na mpandroso ato amin'izao fandaharana rivariva izao, misaotra indrindra teo. Ankasitrahana ny fahasahianareo mirahavavy nitondra n'izany fijoroana vavolombelona zany mikasika an'ity mpanolana ity eo ihany koa anao pasteur Mario Razafimanjafy mialohan'ny ametrahany namako mety manafantany napetraka amin'reto vahiny reto ny namana mpanao gazety mpiara-miasa rahalahy Hermanafy fa tetotika kely amin'ny pasteur Mario Razafimanjafy amin'ny mpitaiza ara-panahy raha mandery ara-panahinao ity fanolanana ity dia resaka malaza mihitsy ary ao anaty baiboly dia efa nisy zany endrika fanolanana zany ary matetika moa dia ny lehilahy foana no hoe mpanolana fa raha mijerytsika ny any amin'ny Genesis 7:30 any izay mikasika ny tantaran'i Josefa sy ny vadiny Potifara izay nanery akeriny an'i Josefa hiara-handry aminy efa resaka fanolanana ihany koa zany kanefa tsy nanaiky moa Josefa zava-misy zany fa hatrany amin'ny mpiandohana tany fa fanontaniana manititsitsy ampijery ihany koa pasteur ialana tsiny tsy hoe atsika moa mitaiza na kristiana na tsy kristiana fa nisy reportage zay nahitantsika hoe eny fa nahatramin'ny vady ary ao anatin'ny tokantrano raha tena handray marina tsika tokantranon'olona tsy manana an Jesosy izay mety misy lehilahy tena hoe mpisory-toaka mpivoka sigara tena hoe jolamboto izy ny fitenenana aloha tonga dia tsiana satria maro izy ihany manaraka an'izao fandaharana izao dia misy ny resaka hoe ao am-pivady ve misy an'izany valable ve mitombona ve zany hoe fanolanana izany manahoana ny disipline ao tokantrano mikasika an'izany firaisana ara-nofo zany manoloana an'izay zavatra lazaiko izay
melanao avy hatrany paster Malera Zafimanjatò ny fitenena satria misy fitarainana ihany koa hoe tena hoe ahony vady ihany fa hoe lasa hoe any amin'ny hoe fanolanana ny firaisana ranofo ahoana ny hevitra sy ny torohevitra vahaolana ihany koa entinao mamahany zany olana zany paster Malera Zafimanjatò. Ya, makasitraka raha faly Rakotsafy nameraka izay fanontaniana dia mampalahelo tokoa ny zava-misy raha ohatra ka mijery ny fanolanana sy mpanolana sy ny vahaolana ary ny vahaolana izay tsisy mahita mihitsy nefa dia miariary ary noako sy diplôme anatin'ny baiboly zany vahaolana zany dia tsisy akory fa fanantonana an'ilay mpanafaka dia Jesosy Kristy tompo. Izy dia nilaza mihitsy raha ny zanako izy no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka ohatsika izay mpanaraka amin'ny televizion AKP zany izay voafatitra zany fanolanana zany na hoe fanafy-jangajangana fanolanana no tena mazava ho azy dia izy io mantsy rehefa misy ny firaisana ranofo zany na tsy hoe fifanolanana fa nisy voolana satria nisy ny mpanolana dia misy fanahy miampita koa zany ka io mpanolana io zany mazany io fa voolana tany ambony tany na tany amin'ny ray aman-dreny tany na ny fianakaviany tsy haiko izay fa nanao zavatra rasy tamin'ny tena zany fa akoatra zay koa nefa misy koa mijery film zany zao na dio telefôny io nefa be dia be ny manao fanolanana izay mihitsy moa ny asany devoly isambatra olona izy anao izay fomba rehetrarehetra izy angalatra sy hamono ary andringana dia tsy gagitsika raha tena be dia be ny fahotana miely akoatra ny fanolanana no mivakotra sy ny ady mivady ny ady any fitsarana ny ady amin'ny aretina sy ny fahandrana be dia be ny ady ka vahaolana dia tsisy afa-tsy ao Jesosy Kristy ary rehefa voataiza tsara ny ankizy na dia efa antotra izy io zany dia tsy ala amin'izany satria izay voalaza ny ten'Andriamanitra. Efa be dia be moa ny témoignage sy ny traikefa fahitantsika tamin'ny herin'ny androany ary mbola saorana azy mirahavavany teo ny fijoroam-belona nataony teo fa Jesosy Kristy tokoa zany dia tsy tonga ho an'ny olo-marina fa ho an'ny mpanota hibebaka zany hoe raha tena voafatitra ndraka tena maniry manahitahita hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaonao za zao androany vao nisy olona avy amin'ny Madagasikara anaky telo mianaka izy fanao fotoana tamiko tamin'ny arivariva teo dia misy mamatotra azy mihitsy atio za mahatsara hoe vahaolana dia tsisy afa-tsy ny fanekena amin'ny vavanao ohatra hoe Jesosy Kristy mpanafaka no afaka mamonjy anao ka rehefa manaiky azy ianao amin'ny vavanao dia ny anankiray moa tena hoe ka tena efa elana izy ndresana zany efa efatra toa dimy toa fa tsy afaka mihitsy tsy afaka ao satria tsy manatona an' Jesosy na hoe tena tsy manotra ny tenany Paoly dia nanamafy hoe atoloro ny tenanareo atota zany satria ny lohanao fotsiny na ny tananao na ny ratsambatanao fa ny tenanao manontolo zany hoe zato isan-jato zany menao an'Andriamanitra tompo dia rehefa tena atolotra amin'ny tompo ny tenanao araka ny teny Paoly zay hoe atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina gasirano fanompana tokony ataonareo zany dia le fanoloran-tena ny ray aman-dreny zany sy ny olona concerné na ny mpanolana na ny volana dia izay ihany ny vahaolana fa rehefa tonga ianao hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dika zany mahatonga mbola voafatitra ninona mamatotra anao dia mbola le velana ianao zany fa zao fotoana zao dia mandombaravarana ny fiainanao tena indro efa mitsangana eo mbaravarana izy ka mandondona ka raha misy mandreny feoko ka manokatra ny varavarana ny fiainany zany na ny fony zany na ny tenany manontolo dia hiditra ho aminy ao izy hiara sakafony ary izy ka rehefa ao anatinao Kristy rehefa anatinao le fanan'Andriamanitra tsisy mahakasitra anao zany takany Josefa tonga ny ny vadiny Potifara ny sambotra azy sady hanolana azy mihitsy fa no le hery ny fanamasina ao anatiny ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny epistily soratan'ny Jaona voalohany toko faefatra angamba izay hoe fa mahery ozy izy ao anatinareo efa naresany rehetrarehetra nareo izy fa mahery izay ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo le mahery zany efa ao anatinao rehefa mandray Kristy ianao Jesosy
dia Andriamanitra manasitrana dia niratraponao ary io ferinao io aretinao io hoe taon Jesosy io fa efa nitondra diakapoka tamin'ny tena Andriamanitolo izy amonjeny asy amonjenanao fa raha fijangajangana fanonana zany le tsy voatery contact physique fa ho Jesosy hoe raha misy lehilahy izy a mijery vehivavy fotsiny ka ta handry aminy dia efa fijangajangana zany na vehivavy io zany na lehilahy io a rehefa tratra lefa na fijangajangana na fanonanana dia tena zava-doza kanefa raha azo soroana ena mampitaizany tena moa mitondra fiangonana dia izay any vahaolana hoe tsisy afa-tsy ny fanatonana any Kristy Jesosy fandraisana azy ho tompo sy mamonjy fa rehefa naray tompo sy mamonjy reo fianakaviana tenenina roandro na hatramin'izay profo zany ny kristianina tena kristianina ane ny tena mpivavaka dia tsy voafato zany tsony fa efa afaka izy be dia be nefa voaolana mety ao ny mpanolona fa rehefa tena manoka tena ho an'Andriamanitra izy tena manolo tena olom-baovao nateraka indray dia afaka tateraka mihitsy satria Kristy Jesosy mihitsy nolaza hoe raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo zay zany le vahaolana ka na mpanolona ianao na voaolana ianao a manatona any Kristy dioviny amin'ny rano tanteraka mihitsy ianao a afaka hatramin'ny fahotana sy ny loto sy ny heloka rehetra raha mibebaka ianao zay ngo azoko ambara fa dia misaotra betsaka ny lafaly aveloko anao ny fitenena ya makasitraka paster amin'izay valiteny zay namana rahalahy hery manampy raha zaka manarina sy dia misy ampina misy mpitaina amin'ny mpijery ihany koa mikasika an'izay fanontaniana izay menanao avy hatrany fitenenana ya misaotranao rahalahy efa betsaka moa ny voalaza teo fa mampalahelo fatatsika zavatra ohatrany hoe tena mampalahelo ny eo amin'ny zavatra nanjoa amin'ny voaolana tahaka an'ireny na ny voaolana manko tsy dia hoe efa voaolana ara-batana mihitsy le olona vao atao hoe voaolana fa ny tena izy fa le voaolana efa misy fanolanana ara-tsaina raha vao misy tahotra ao aminao misy stress eo aminao dia efa voaolana ianao zay zany hoe misy orooro ao aminao isakinny mahita an'le olona ianao dia miororo efa misy fiatraikany sady any aminao zany lay efa voaolana ianao zany voaolana ara-tsaina ianao amin'izay fotoana izay raha avy eo le izy vao may fa voaolana ara-batana fa le voaolana ara-tsaina mahatonga le tena hoe blocage moa ny resantsika rehefa tonga vatana hoe bloqué rehefa avy eo dia ilay olona tsy mahetsika intsony filaza azy zany dia hoe blocage de cerveau fa ny zavatra tiana resana hoe be da be nge ny fanolanana hoe voaolana tena hoe eran-tany resantsika misy ny tantara malaza sahalan'ny hoe Pierre Dufour zany pretra zay nanolana malaza be zany 5 taona ny aiky izy 5 taona zany tamin'ny 1924 no gadra izy gadra 5 taona nisy koa zany atao hoe Patricia Allegre zay nalaza be tamin'izany hoe ao anatin'ny 20 taona izy nanolana nahafaty olona enina tsy resantsika koa zany atao hoe Michel Fournier zany ndray dia manolana ihany koa zany misambotra tena hoe misambotra vehivavy tena manana maiza azy manana trano izy manana tolo le karazana ohatra bulldozer manana rehetrarehetra mihitsy izy dia samborona le tovavy ary mipiraitsy kombakomba aminy dia mahavariana ny vadiny no mpitsiraika kombakomba aminy eto zany tena mahavariana mihitsy fa mahavita manao asa hafa tena efa tena mipetrapetraka mihitsy izy ny vadiny zany miara le vadiny mihitsy no manantona an'ilay tovavy miresaka an'ilay tovavy dia raha veo izy manao herisetra mididitra azy anatin'le tobile fourgon kely dia hoentiny ihany le izy dia anaovany fanolanana dia raha veo idiny eo le izy dia raha veo nefaran'le zazavavy vonony le izy maty dia raha veo izy manana nytolo le bulldozer to mihitsy dia tena le tena le mandoka tany ireny dia aleviny le olona dia rehefa tamin'ny fitsarana izy dia mibedabe ny keny tamin'izany dia narahana dito hoe ao le vaty salamizany mitondra lalina be any amin'ny famonoana zany izy ity ary n'izay ny zava-doza amin'izy ity satria mamono vatana le izy fa mamono fanahy ihany koa zany hoe mamono ny fanahyn'lay olona idididindra eto moa ny verenana kely ny atao hoe ny fijoana vavolombelona zay nataony izy
miravavy teto ary raha miresaka ny fijoroana vavolombelona mikasika ny resahan'ny ranabavy Chantal aloha dia mahita zany eto hoe voalohany indrindra le ray kely sady efa velomina, zany hoe le reniny, zany hoe le reniny ranabavy Chantal no mamelona n'ilay rangaha, fa le rangaha zany tsy manao ninina dia vonoiny rehefa tsy mitondra sakafo dia lasa miasa, dia lasa koa zany manampy ranabavy Chantal dia mbola kely aza fa matahotra vononiny eny, dia ohatran'izay le zavatra ampisaina efa manomboka tany ansaky ho any amin'ny fanolanana le izy, zany hoe mampanitatra ny sainy ary raha aveo dia isakin'ny tsy tratra moa zany fa dia tsoka dia isakin'izay mipetraka any amin'izay petrahany foana i ranabavy Chantal dia ohatrany misy mitady an'olana foana, zany hoe ao anatin'ny ny sainy ranabavy Chantal zany dia ohatrany hoe ohatra mpanolana daholo ny olona, ohatrany hoe mpanolana zay alehany zany dia ohatrany hoe mpanolana dia ohatrany izay zavatra dia manimba sainy izay zavatra satria misy aiay eo aminao, ianao nefa atosy bohitanan'ny olona ao anatin'izany hoe rehefa mandositra zany dia atosy bohitanana, dia ny zavatra mampalahelo rehefa voaolana koa ny zavatra dia ity fiarahamonina izay manosy bohitanana, dia eo moa rehefa izay ny ranabavy Chantal hoe ohatrany lasa tsy mahatoky an'izay niza intsony zany izy ary lasa tsy tia ny tenany intsony izy, angamba mety zany koa aza nampahazo aina azy hiala tany tanindrazana hoe alao mihitsy any velany anao fiainam-baovao mihitsy, mety angamba zany eritreritrehany fotsiny, fa ny zavatra tiako resahana dia hoe reny voaolany reny mifanohitra amin'ny zava-misy no tokony atao aminy, zany hoe tokony hiarahany izy tokony atonony izy tokony hisy fifankatiavana hitany eo aminazy sy ny fiarahamonina, fa mifanohitra amin'izay misy ary zany mahatonga le fitarena ho any amin'ny famonontena avy eo, ary matetika ny olona hiarany tsy rariny ohatran'ireny no tonga any amin'ny famonontena, ary raha malala fa ny famonontena ny tena anisan'ny tena hoe mandrava be mihitsy, tena mamono betsaka indrindra, atao hoe fléau tena mamono be mihitsy eran-tany, fa ao anatin'ny ataoko hoe raha atao salanisa isaky ny adiny iray misy olona mamono tena anankiray, dia zay salanisa tena mbola ataoko tsotsotra za fa mihoatra an'izany zavatra misy raha tena atao salanisa zay mihitsy ny antony hoe hiazakazahana isika kristianina miazakazaka kosa mba ahatonga an'ilay fifankatiavana ho tanteraka, mba mitady an'olona mba ho zarena fitiavana ny olona, mba asehoy hoe tsy ohatr'izany daholo ny olona satria mila fanasitranany ireny voaolana ireny. Dia raha eto zao raha ny resaka ny ranabavy Chantal teo dia hoe miova fo aho izy lasa kristianina, ohatrany te ilazy izy hoe namela heloka, izany hoe eto amin'ilay famelako kely kokoa mbola resaka be koa sarotra be satria sarotra amin'ilay voaolana mihitsy ny amela heloka satria miraikitra tao amin'ny sainy sy ny fony ireny zavatra ireny, manana lahelo mora amintsika amin'ny teny hoe mamela heloka fa ho an'ny olona niarana izany sarotra be, amin'ny maha-olombelona sarotra dia sarotra ny mamela heloka mikasika an'izay zavatra izay, fa kosa rehefa niova foaozizina indray ny Jesosy dia niakatra zany ny atao hoe nivoany, tsy nijanona maha-olombelona fotsiny intsony izy fa tafiditra ao anatin'ny atao hoe ekipan'i Jesosy Kristy, ary rehefa tafiditra ao anatin'ny ekipan'i Jesosy Kristy ianao dia tsy nihevitra ao intsony no manjaka fa nihevitry ny ekipa ianao sy Jesosy, dia misy hevitra izay lany ao amin'i Jesosy hoe mamela heloka, mamindra fo, dia lasa hiaina izay ka izay no mahatonga azy manana izay ohatrany hoe misolo tena anazy fa aleoko angamba tonga dia omeko azy hoe manahoana tokoa nahatanteraka an'izay. Misaotra anao raha lahely, izay indrindra no tiako ametrahana fanontaniana kely ny ranabavy Chantal satria mandroso dia mandroso ny fotoanantsika manapetra, tia ametraka kely fanontaniana amin'ny ranabavy Chantal manoloana ny zavatra niainanao tentative de viol, manoloana ihany koa ny trangam-piarahamonina misy amin'izao fotoana izao ianao izay mbola tena hoe ao anatin'ny fahatanindranao ary miandry ny vady saza atolotry ny tompo aminao izay irariana fa ho avy tsy ho ela zany zavatra izany manaona le toe-posy toe-panahinao manoloana ny zava-misy zany entinao miatrika an'izany hoe tena hoe tsy fampahirezana ihany koa satria mana vahaolana ianao izay ianao atolotra ao ho an'ny mpijery sy mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao menanao avy hatrany tena ranabavy Chantal. Misaotra tranona amin'ny fitenenana manoloana izay fanontaniana izay moa zany dia fietrehako an'ilay izy moa zany tena teneniko antsika hoe taloha voavoanan'olo tena kelikely ho an'i Jesosy
tena hoe marary be anazy anamela heloko izany araka ilay voalazan-dranatahery teo. Marary tena marary ary misy fotoana angamba efa nandritry ny taona maromaro mihitsy vao tena hoe lasheko tanteraka ilay izy, vao tena navototrako tanteraka izany satria tena narary anazy izany ilay izy. Fa tao anatin'izay nefa dia izao hoe Andriamanitra récupéren'Andriamanitra izany tao anatin'izay, izany hoe tao anatin'ireo zavatra mafy nilalovana teo ireo ny fomba fiatrehako an'ireo. Teneniko antsika hoe tsy mora taminahy ny mieritreritra an'ilay izy satria tonga dia ohatrany hoe any anatin'ny saiko sy ny foko sy ny fanahiko mihitsy tonga dia misy impact tamin'ny fiainako iray manontolo izany ilay zavatra. Dia ny fiatrehako an'ilay zavatra ireo tena mafy taminahy mihitsy. Fa nefa moa zavatra niseho rehefa avy eo hoe rehefa nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany rehefa nihaona tamin'ny fitiavan'i Jesosy dia nanomboka nisy fiovana taty anatiko ary nanomboka lasa nahay namela heloko satria Jesosy araka ny fantarintsika dia hoe mamela ny helokontsika rehetrarehetra izy. Ninona fahotana vitako navelan'i Jesosy daholo dia ozy izy hoe mamela ny heloko, mila mamela heloka ozy izy mba ahafahan'Andriamanitra mamela ny helokontsika ihany koa. Dia ho anazy izany izay tenin'Andriamanitra izay tena sarobidy be teo amiko hoe inona moa izay izaho izany Jesosy, izaho izay tsy mendrika, izaho izay izao, inona moa izany izay izaho raha ohatra ka tsy hamela heloka an'ireo olona ireo. Fa tao anatin'izay dia tena namela anazy ireo tamin'ny foko manontolo. En fait tena marary ilay izy fa rehefa tena hoe mipodika any amin'Andriamanitra tsika, mipodika any amin'ilay fitiavan'i Jesosy tsika dia moramora ilay izy, tena hoe moramora aminao no mamela an'ilay heloka izany. Fa tao anatin'ny fotoana maromaro mihitsy vao tena hoe afaka taminahy ireo zavatra ireo, ny famelana an'ireo olona ireo sy ny fiatrehana an'ireo zavatra ireo. Ary amin'izao dia tena hoe tsisy tsony izany any anatin'ny saiko any, na hoe any anatin'ny foko na ny saiko na ny fanahiko hoe mieritreritra indray an'ireo zavatra efa nisy teo aloha ireo dia hanamely tena indray sy ny ohatran'izany. Fa tena hoe nidiovin' Jesosy tanteraka, izany hoe ny restaureny tanteraka mihitsy izany ny fiainako iray manontolo dia tena nahay namela ary tena teneniko antsika hoe madio ny foko amin'ireo olona rehetrarehetra izay mety hoe saika nanao an'izany zavatra izany na ankolaka na hoe na ny zavatra hoe nieritreretin'izy ireo saika ho atao. Dia tena hoe nahay namela ny zareo ary ny profon'izany dia hoe lasa mifandray amin'ilay dadakeliko satria nisy fotoana tena efa amataonataona maro izany izaho vao resahana izany hoe dadakelina izany tonga dia tsy tonga dia aleo tsy miresaka izany satria tena samy fait mal en fait, tena narary be anahy ilay izy, tena tsy teheno an'izany. Nisy fotoana nahafaka anazy izany dia tiany nahafaka anazy. Nisy fotoana rehefa nandeha izay nanao mission tany Belgique dia izao ny zavatra niseho, nanontany anahy mpanompon'Andriamanitra hoe manao ahoana ny vis-à-vis-anao sy ny dadakelinao. Tonga dia tsy te hihaino tena niteneniko zareo hoe aleo aloha tsy miresaka an'izany. Tena tonga dia ohatrany hoe hitanao ohatrany hoe misy zavatra voadona tao anatin'ny foko tao izany vao naheno an zareo ny teny an'izany dia ohatrany hoe misy zavatra voadona tao dia tena tonga dia velao aloha izany fa tena tsy tehino an'izany. Fa nefany iny ny lakile nafahako ny resaka tamin'ny dadakeliko io navoakako taminazy daholo ny alahelo tafaresaka taminazy ny teny pasteur mivady zany hoe mila miresaka aminy ianao, mila mihavana aminy ianao, zanak'Andriamanitra ianao sao dia amin'ny alalanao no ahafaha mitodika amin'Andriamanitra. Dia nisy fotoana zany nilaviko izay zavatra fa nisy fotoana niasa tao anatiko izay teny izay dia nitravahe tsikelikely teny Andriamanitra dia nanomboka niresaka taminy dia namoaka ny alaheloko rehetrarehetra dia izy koa moa zany nifona taminahy moa tamin'izany moa zany dia tena hoe izaho indray no nandray an-tanana anazy tamin'izay fotoan'izay. Dia tena hoe misaotra ny tompo izany fa maivana ny fiainako ary na hoe hiatrika ny fiainako vaovao izay omanin'ny tompo anahy, izay anjara voatendro amin'ny fiainako dia amiko tsisy olana mihitsy fa tena hoe efa sitrana ako ary mino fa ny olona izay mety omeny Jesosy anahy dia olona tena hoe olona tia izany fa tsy olona mampatahotra koa hiditra any anatin'ny tokantrano dia lasa hoe mampatahotra satria misy fanolanana koa any dia izay moa izany hoe mba miandro n'izay fotoanan'ny tompo ary tsisy ninona izany eo amin'ny fiainako fa zavatra kely fotsiny raha nadafaly alohany hamerenako azy any aminao dia izao hoe te hampahery fotsiny ahako an'ireo olona rehetrarehetra izay mety hoe niatra n'izany zavatra izany. Tsy nanana an'i Jesosy tamin'ireo zavatra rehetrarehetra nilalovako ireo fa rehefa nihaona tamin'i Jesosy dia ilay fitiavan'Andriamanitra anahy mihitsiny
no na aiza koa namela ny zavatra rehetrarehetra ka raha ohatra hiaran'izany ianao amin'izao fotoana izao dia izao ny zavatra pahirezako anao hoe ny vahaolana ny lakile mahasitrana anao dia tsy misy afa-tsy ny fanantonanao an' Jesosy irery ihany, tsy misy afa-tsy ny fanoloranao tena an' Jesosy irery ihany fa ao ny lakile tena mahasitrana anao mahafaka anao tanteraka ao anatin'izany zavatra izany. Dia izay moa ny andraisako fitenenana fa averiko any aminao raha natafaly ny fitenenana makasitraka amin'ny fitenenana. Ya misaotra anao raha nabavy fanjariana Chantal amin'izay fanampanazavana fampahirezan'izay efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika, mbola azo fitenena kely ianao raha nabavy izy ty raha faiza matahotra fa mialohan'izany misy fanazavana kely mba entin'ny mpijery ny vatana ny zao fandaharantsika zao olona Karl Rabarson izay efa niaraka tamintsika teto ihany misy tamin'ny heriny tsara tokoa no ahafantarina efa voalazalaza amin'ny pasteur fa inona marina moa zany ny fototra mahatonga zany fanolanan'izany zany trangam-piarahamonina zany manakambara ny olona Karl Rabarson izay ezahana fitokina satria efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika, mbola maro koa ny teny menanao avy hatrany ary l'olona Karl Rabarson fitenenana tahin'ny tompo sady miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny fandarana TV AKP. Miarabantsika rehetra misaotra Ralafaly nanome fitenenana marina dolodolo ny zavatra voalaza fa tokony fantaritsika fa hoe io hoe fanolanan'io dia areti-panahy tsara fantatsika io dia mitovy amin'ilay olona le hoe andevozony zavatra mahadomelina, andevozony toka, andevozony tsigara. Reny moa ohatrany matetika resana fa ity fanolanana ity tsy dia resana fa zao moa zao efa manakoa aretiny io ary araka ny voalazako teo moa dia hoe tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra irery ihany dia rehefa efan'i Jesosy Kristy no manafaka an'ilay olona io tsy fidiny azy io. Azavaiko amintsika anankiray koa ho an'ny olona mpivady resokely zao anatizao rehefa tsy misy ny fifanarahana ao amin'ilay tokantrano na ao amin'ilay hoe fanambadiana na miafara amin'ny fisarahana fantatsika amin'ny teny baiko hoe divorce na lasa mitady any ivelany somary ratsiratsy ny fifandraisana l'olona Karl Rabarson tsy mahainao tsara zay azafady. Tsy mahainao izay eny ary mandra-piverina sy mahatomombana ny lafin'ny teknika moa zany dia omena avy hatrany any ranabavy Estera sao dia mbola misy hafatra satria efa maramarana fotoantsika tianao ampitaina amin'ny minitra vitsivitsy. Menanao avy hatrany ranabavy Estera ny tenenana. Misaotra betsaka indrindra Ranatafaly, mampatsiahy ahy eto ny fanamasina tena hoe fonako teo anatin'Andriamanitra, fonako amin'i Jesosy Kristy tompony ny zavatra izay tsy vitako tamin'ny fotoana izay nahitako ny zavatra izay naseho an'Andriamanitra, azo atao hoe Andriamanitra no naneho nampahitana an'ilay situation nefa ny zavatra tsy vitako tant que maha-kristiana anahy efa kristiana tamin'izany fa tsapako fotsiny hoe mbola tena tsy atanjaka tsara ny ara-panahiko, mbola tsy tena tafalatsaka tsara hoe tsy dia mbola haiko tsara loatra ny hoe andeha tena amin'ilay olona hoe raiso Jesosy, mbola tena tsy nanana an'ilay kapasité zany hoe nanao an'ilay asan'Andriamanitra. Dia ifonako teo an'Andriamanitra tena mifona mampatsiahy ny fanamasina fa izao tsika izay olom-boafidin'Andriamanitra izay vao antson'Andriamanitra ary izay mientso moa zany noho ny tenenan'Andriamanitra ny tenen'i Jesosy Kristy tompo hoe mandehanaka mitory amin'ny filazantsara. Tena tory ny filazantsara, tsy hoe tory io baiboly io afaka mitory ny baiboly tsika fa ataovy ny action le izy zany tsy hoentina
tsy hoentina teny be da be, tsara ny mahay mandahateny, tsara ny mahay mitory-teny, fa acte le izy, tena iainana le izy, action dia zany hoe le action dia zareo le fitiavana izay nomeny Jesosy Kristy antsika. Tamin'izay fotoana izay dia tena tsy vitako ny adidiko ataoko maha-kristianina anahy, ataoko maha-olona ny fidian'Andriamanitra anahy ny nanana an' Jesosy Kristy. Dia ohatran'ny mahatsiaro kely hoe nataoko natory tany amin'ny farany sambo keliko Jesosy, fa tsy nifoaziko fa zany ohatran'ny nandeha aloha. Dia lasa tsy vita le asa, dia tsy haiko izay nahazo an'ilay olona, fa tena ifonako a. Dia mampahatsiaro antsika zany hoe raha vao mahita zavatra tsika na iza na tanorintsika na efa antom-panahintsika na tsy mbola manana an' Jesosy tsika izay maheno sy manaraka an'izao televiziona agape zao a, dia izao mety ozy izy ianao fa ahoana zany hoe kristiana raha mbola tsy kristiana ianao. Dia izao raha ianao mizara fitiavana ny olona manodidina anao, anontaniana ny olona manodidina anao hoe salama ve, azo atao mihitsy zany, mety be da be manana situation compliqué tena sarotra, fa tena mahaiza mizara fitiavana na dia miarahaba fotsiny ary, na dia manontany ny olona eo amin'ny anilan'ny tranonao fotsiny ary, fa ao amin'ny tokantrano a tena hoe misy situation, tena hoe misy olona mitady olona hoe iza ny kofieny amin'ny zavatra mahazo azy. Dia tena ataovy ny asa izay naniran'Andriamanitra antsika maha-kristianina antsika koa, tena hoe zara fitiavana ny olona. Tiantsika mizara n'io tenin'Andriamanitra io, fa atao fotsiny aloha le action mizara fitiavana, atony le olona dia zara fitiavana, dia omeo teny mamy, dia fa tena inko anareo fa io ny fanafody fitiavana ny fanafodin'le izy. Dia misaotra antsika moa fa izay no tena hoe afatra kely ameko antsika rehetra na kristianina na tsy kristianina, mahaiza mizara fitiavana, le tena fitiavana, fa tsy fitiavana hoe te hijery konkoa hoe avy eo te hijeriny ao amin'ny tokantranon'olona dia avy eo lasa miditra lalina be amin'ny situation familialan'olona anao, fa le tena fitiavana tena hoe atonganao ho fitaovana ho famonjena ny olona izay tratran'ny fanolanana na olona marary ao anatin'ny mpanolana marary izy, mijaly izy, te ho afaka izy, dia zara fitiavana izy fa te ho afaka izy, te ho vovonjy izy. Dia izay hoe ataovy ny action, tsara mahay mitory-teny, tsara mahay mandahateny, tsara pasteur, fa ny action ohatrany nataon'i Jesosy. Dia ataovy izay zavatra izay, fa tena ifonako amin'ny tompony hoe tsy vitako le izy tamin'izay fotoana izay, dia menao fa mitompona monjy ny fanahin'le olona. Dia misaotra antsika, misaotra ny raha nadara Kotzafy sy hery manampy sy rahavavy Chantal karakaran'izao televisiona zao, koa moa pasteur Mario Rasafy Manjato dia tahiny tompo daholo nareo mianakavy. Eny ary ianao koa nisaorana nanaiky tapaka tokoa le izy azafady tompo fa resaka réseau eny alefa olona kana ary sady mamitipity ianao fa efa maharaparana amin'ny fandaharantsika menanao avy hatrany fitenenana ary eny ary toizako vetivety fa tsy ola vataria io araky ny voalaza tao dia hoe mila fitandremana zany le olona io na kristiana na kristiana tandremo inona ny zavatra jerevany masotsika, mila mitandrina koa ny zavatra inotsika amin'ny fahita lavitra na amin'ny sary mihetsika. Matetika manko io salamy ana ihany salam zava-madinely rehefa fenotsika ny saitsika amin'ny zavatra malotina zava-betaveta dia iny le fanaratsy le devoly no manenjika ary miasa mihitsy ao anatin'ny saitsika sy ny fanahintsika dia mahatonga hitady izay zavatra izay tsy fidiny fa zay voafatotra. Zay le voalaza tao hoe tsisy afatsy ny zanaka ny manafaka, dia ny voalaza tao moa zany faraparana tao dia hoe action tsitsitsika mifandraisa tena hoe akaiky dia akaiky amin'Andriamanitra, manana firaisampo firaisampanahy amin'ny Jesosy Kristy ary indrindra mafiso firaisampanahy eo amin'ny samy mpiralahy samy mpiravavy eo amin'ny tenan'ny Kristy dia ny fiangonana
dia ho voary ianao amin'ny fakampanahy. Ka io zavatra dia tsisy afaty izay e, tena hoe tsika mila mitory aman'olona mihitsy hoe Jesosy Kristy irery ihany no manafaka amin'ny fanandevozana. Mila zany tena hoe manao an'i Jesosy Kristy ho namana, ho zoky ary manay tokoa ny fanapahana. Fa rehefa izy manapaka dia afaka. Izay ny tokotsindiana io zay hoe tandremo le zavatra mijeren'ny masina mivakiny. Raha ohatra ianao hoe ohatrany tsy afa-po mety aminao dia lasa mijery zavatra ivelany ary mitevolo tsy kely lalana. Dia maherery zadolidoly mazava le teo action fanamasina tena, famakinana ny teny, fiankinana tanteraka amin'ny teny ary fananatina mivavaka ary ny famakinana ny teny. Fa ny teny ihany ny tena sakafom-panasy fanafody mahafaka atsika amin'ny zava-manirana eo amin'ny fiainantsika andavanandro eto amin'izao tontolo izao. Misaotra mankasitraka tompoko. Ya makasitraka anao olona Karla amin'izay fandraisanao anjara izay fanazavana fampahirizana ihany koa. Sarotry dia sarotry mbola hiaraka amintsika eto kanefa manapetra ny fotoana araka ny voalaza teny am-piandohalana dia hamarana ny fandaharantsika. Misaotratsika rehetrarehetra izay tonga nanotrona manarika amin'ny vatana izao fandaharana TV Agape teo ary misaotratsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy mivatana fa manaraka an'izao amin'ny alalan'ny YouTube, amin'ny alalan'ny serasera. Makasitraka ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny mpiara-miasa Rahalahy Hery-Manampy, Pasteur Mario Razafimanjato, izy Mirahavavy izay mijoro vavolombelona teto, Ranabavy Fanjariana Chantal, Ranabavy Lalasoa Estera, tsy adino indrindra ny teknisiana ao ambadibadika ao Rahalahy Victoire izay karakara ny fandosana izao fandaharana izao. Isorana ny olona Karla, isorana antsika rehetra. Amino fa na dia tsy feno ary ny zavatra voalaza teto dia ny fanahy masina anie anampy sy amen'ny banga rehetra amin'izay torohevitra avy amin'Andriamanitra mba ialatsika sy tena hitondra vahaolana tanteraka amin'ity resaka fanolanana ity ary izany indrindra no amaranana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka izay atolotra ny Rahalahy Hery-Manampy. Amarana ny fotoana ianao amin'ny alalan'ny vavaka, ametraka ny fiainam-panahin'ny tsiraray avy mihitsy mikasika ty lohevitra hoe fanolanana ity mba tena ho foana izay ny faniriana, tena hoe hitodika amin'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra. Mankasitraka antsika rehetra raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola miona indray antsika amin'ny fandaharana manaraka. Menanao avy hatrany ary Rahalahy Hery-Manampy ny famaranana ny fotoana. Vavaky Tompo Andriamanitra io midera mankalaza anao zay no ny fataterahana izao fotoana izao izay iverinay fa zava-dehibe tokoa satria fantatray fa raha tanteraka izao dia ianao no namoranay teto. Raha misy olona telo mivory amin'ny anaranao ianao dia mpivoany ianao. Izany fanatrehanao masina izany no tena zava-dehibe taminay Tompo, satria na ny vavanay miteny aza tsy afaka akory raha tsy ianao no manokatra izany. Ary izay rehetra nalahatra teto dia fantatray fa fantsona fotsiny izay fa ianao no nampitehanay. Misy afatra be da be no nataonao teto Tompo, ny amin'ny hoe mamindrafo, mamelany heloka ary ampafantaro ny marina dia ny marina no anafaka nareo tsy ho andevo ary raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa. Dia izany no afatra tianao hoentina aminay Jesosy malala fa isan'andro ianao dia milaza aminay fa samy efa mpanota daholo izay rehetra, tsisy manana voninahitra ao aminao intsony kanefa noho ny fahasoavanao dia ianao mihitsy Jesosy no nanafaka anay tamin'izany fotaky ny ota zany. Dia izany koa no hoentinay aminao amin'ireo mpanolana na voaolana mba tena hoe hositrananao mihitsy izy ireny, ka tena mila fanasitranana ara-panaraka ny voalaza teo satria aretina ara-panahy. Ianao mihitsy no anafaka an'izy ireny ka aniraka ny mpanomponao, mpanompo vavy na mpanompo lahy izay irahanao ilaza an'ireny ny marina, ka ny marina ny manafaka azy tsy ho andevon'ny ota izy. Tsy ho andevon'ny ota ny mpanolana satria mahalala fa ianao no tokony hikinana satria izy ireny koa dia voageja ao anatin'izany ka manao ny herisetrana, manao ny abibiana, manao ny tsy natiora namoronanao azy. Dia ianao no anafaka an'izy ireny ary ianao koa no anafaka ireo voaolana izay voageja ihany koa anatin'ny tahotra sy ny ahiahy mandrakariva tsy fahatokisana an'izy an'izy. Ka rehefa atonony ny kristianina namany dia mahita hoe ay misy ihany ny fankatiavana tsotra sy marina dia ilay fitiavana avy aminao mba ahafahana fampizara fitiavana tokoa, ka isy anampy azy, isy anohana azy, isy comprendre azy, isy tena hoe hitantana azy ka anafaka azy ihany koa ho an'ny fanengejana ny tahotra sy ny ahiahy rehetra, ka anadino ny tantara taloha ny ainany fa indro olom-baovao izy
dia izany no mitondra ho azy amin'ny tena hoe fiadana po mandrakariva miaraka aminao, satria ny fiadananao no nomenao azy ireny. Dia misaotra tompo satria hainao ny zavatra rehetra, eo ampelantananao ny zavatra rehetra, avy aminao izay rehetra vahaolana mety ho azonay angatahana, fa ny vahaolan'ny tany dia ny lanitra ihany. Ny vahaolanay anatin'ny fahotana dia ianao ilay mpanafaka amin'ny ota izay nitondra ny otanay teo amin'ny hazo fijaliana, ka nanafaka anay tamin'izany, nanaiky hosorona mba hanafahana anay. Misaotra tompo satria nitsangana tamin'ny maty ianao mba hanafahanao anay amin'ny fahafatesana, satria ny fahafatesana no tambon'ny ota, ary ao anatin'ny fahafatesana dia isy fitsangana satria teo ianao Kristy, ary eo ampelantananao ny ametrahako ny tsirairay avy aminay reto ihany koa, mba ho tena ho tantaninao zay, mba ho tena ho mpiasa mahomby fitaovana eo ampelantananao mahomby, satria ianao no tena betsaka ny vokatra fa vitsy ny mpiasa. Kirakao zay amin'ny alalan'izao fandaharan'izao, amin'ny alalan'izao fitaovan'izao, mba ho tena mpanompo tsara, mba ho tena mpiasa tena makatoanao, mba tena ho mpiasa mahita vokatra avy amin'ny fitahinao. Tompo tena mitady an'izany zay, omeo anay koa ny vokatry ny fanahy rehetra mba ahafahanay miasa anao, satria ireto telo reto ianao mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Dia izany no angatahanay aminay hoe omeo ny fitiavana zay mba ahafahanay mizara an'izany fitiavana izany, mba hamonjena ny hafa zay ao anaty aizy. Dia raha laza natotranao tompo, ary tsy manana teny betsaka zay, fa ianao no angatahanay mba hiteny betsaka aminay isan'andro, isan'ora, izay misokatra masonay, dia mitenena aminay foana tompo, satria fantatray fa ny finoana dia avy amin'ny teninao ihany. Izany no isaoranay ankehitriny tompo, ary ny fanatrehanao masina teto dia mbola mamerina fisaorana aminao ihany, satria ianao no Andriamanitray. Misaotra raha ino ny amin'ny Jesosy Kristy, ary eo ampelantananao nametrahako ny mpiara-miasa, ny Ralafaly, ny Pastira Mario, apetraka aminao koa ny olona Karl, dia apetraka aminao ihany koa ny ranabavy Chantal, ranabavy Estera, izay rehetra miainy teto ary mijery na tsy miteny aza, dia ianao mahalala ny ao am-ponay hoe ianao ilay mpandika am-vosiny fo, no anasitrana izay ratra rehetra miafina tsy hitany, fa nidera dia ho anao iry ihany Tompo Andriamanitray. Alleluia, amen. Amen. Makasitraka raha hery dia mamelo kopakopa tananao antsika tahiny Jesosy daholo indray